ny coalition des radios sy nietsika tantsorika covid-19 dia manolotra ho anao angano arirarira ilay idena vaovao angano nosoratany Aricom Sarandry tao amin'ny fanjakana iray izay hono dia nisy vahoaka maro be no baboina sy nandevozina ka nampanovina asa anterivozina maro nampijaliana mafy avokoa izy ireo na lehibe na ankizy na antitra na tanora na lehilahy na vehivavy na lahelo mafo ny aby raha fahendrena raha nahita an'izany ka indray alina dia tonga tao amin'ilay tanàna izy na ataony reniko ny toromaso avokoa ireo tompo-tanàna sy ny miaramila rehetra mpiambina dia nasaingy aby raha fahendrena niala tao avokoa nireo babo rehetra mba andositra any amin'ny toerakafa lavitra dia lavitra any rehefa tavavoaka ny tanàna hono izy ireo dia hoingy aby raha fahendrena lavitra dia lavitra sady sarotra dia sarotra ny lalana alehantsika mbola isy fahavalo maro ifanena amintsika koa eny an-dalana kanefa raha manaraka tsara izay toro-hevitra rehetra omeko nareo dia tsy maintsy andresy azy ireo ho any amin'ny toerana raha iantsoina hoe edena vaovao isika tsy isy fahavalo andresanareo intsony any ary hiady ampinaritra avokoa izay rehetra tonga any ka mahereza fahazakivy dia nandeha hony izy ireo ka nandeha nitety lohasa ny ampita reny rano niakatra avoana sy tendrombohitra maro teny antenateny an-dalana teny anefa dia efa nisy sady ireo kivoka niverin-dalana ireny niverin-dalana ireny hono dia naripaka ireo fahavalo avokoa izay mbola nanenjika andry zareo tany afara tany ihany fa rehefa tonga teo amin'ny toerana iray izay hono izy ireo dia hoy indray ngaby raha fahendrena eto ny vavahady miditra makao amin'ilay tanàna ny edena vaovao tsy mora nefa ny miditra makao satria fahavalo mahery lavitra noho ny olombelona no iandry antsika koa manomboka eto dia tsy maintsy manao aro-tava avokoa isika mba hanampenana ny vava sy ny orona ary tsy azo esorina intsony izany mandra-pahatonga any amin'ilay edena vaovao dia samy nanao aro-tava avokoa izy rehetra vao nandeha kelikely anefa dia nesorina ny sasany ny azo fa manelingelona hono sady tsy misy an'izany fahavalo izany akory ny an'ny sasany indray nataony teo ambany soka fa tsy nataony teo amin'ny vavany sy ny orony fa manepotra azy hono fa rehefa tonga izany fahavalo izany vao apetrany eo tampotampoka teo anefa indreny nisy bibikely maro be nanidina tampoka nitsena azy ireo tsy nisy nahafahana nandositra fa avy hatrany dia rakotra ireo bibikely hafahafa ireo izy rehetra niditra tany anaty orona sy vavan'ireo izay tsy nanao aro-tava hono ireny bibikely marobe ireny ka kofina ny koakoaka sady sepotra izay nidirany ary ndrisy fa maro no maty sy nitsipatsipaka teny rehetra teny noho ny avy teo dia lasa nanidina nanohy ny lalany ho any amin'ny toerakafa indray ireo bibikely ireo tamin'izay fotoan'izay hono dia nizara ranon-javatra tamin'ireo olona rehetra indray ngaby raha fahendrena ka nyteny hoe soloy avokoa izay fitafiana rehetra nanaovanareo teo ka sasao amin'ity ranon-javatra ity sasao tahaka izany koa ny vatanareo manontolo indrindra fa ny tanana saingy nisy olona sasany kosa hono tsy nety nampiasa an'ilay ranon-javatra sady nimenimenina hoe tsy mila n'iny izay fa sakafo izao no tadiavinay aleonay miverina manohy ny asa fanompoina sy fanandevozana taloha toy izay ho fatin'ny mosary sy ny arerahana aty mila miaritra kely sika fa tsy ho ela dia ho tratra ny tanjona hoy ngaby raha fahendrena nampitony azy ireo efa lavitra izay lalana nale izay fa tsy mbola mety ho tonga foana hoy izy ireo vao maika tezitra mety tsy hisy akory izany fa fandrebirebena anay fotsiny fa raha mbola variana ny ziriziry sy ny menimenina teo hono izy ireo dia nipotra tampoka avy tany ambanin'ny tany indray ireo bibikely toy ny vitsika marobe izay olona ny sasa tamin'ilay ranon-javatra hono dia tsan'ireo bibikely ireo ny akarana fa ireo izay tsy nanao an'izany kosa dia ny akarana izy ireo hatrany atapon-dohany ka rakotra tanteraka ny vatany manontolo misy pozina mahery vaika ireo bibikely ireo ka izay nokakeriny dia nafana hoditra toy ny voan'ny taso ary maro indray no maty dia lasa niparitaka tany amin'ny toerana hafa indray koa nireo bibikely
bibikely ireo avy io fa mbola nanohy ny lalany ihany Jabirafahindrina sy ireo vahoaka sisa niaraka taminy. Rehefa lasa lavidavitra hono izy ireo dia tonga teo akaikin'ny toerana iray misy zaridaina mahafinaritra feno voninkazo tsara tarehy isan-karazany dia hoy indray ny Jabirafahindrina: ao ambadik'io zaridaina io no misy an'ilay edena vaovao. Tandremo anefa mba tsy hikitikitika an'ireo voninkazo ireo ny tananareo fa feno poizina mahafaty izy ireo. Rehefa mandalo eo dia aoka samy hiataka lavidavitra fa sao misy mahakasikasika ho tratran'ilay poizina. Ny tena zava-doza manko dia mora miparitaka vetivety izy io na dia olona iray fotsiny aza ny voa. Dia niditra tao amin'ilay sahony izy ireo. Tena nahasarika ny maso tokoa ireo voninkazo maro loko ary nanentoento ny fofony manitra mamerivero. Fa nisy olona sasany izay tsy tazany Jabirafahindrina hono niresaka hoe: to tsy mino an'izay nylazay ilay Njaby teo aka. Mety tsy tia niaka an'ireo voninkazo tsara tarehy ireo tsika dia nampitahoriny. Mety marina mihitsy izany teninao izany, hoy ny iray. Voninkazo tsara tarehy tahaka izao ve dia hisy poizina? Aleo mitandrina ihany fa ny tsy fanarahana ny teniny ange no nahavoan'ireo namantsika tany aloha hoe, hoy kosa ny olona iray. Tsy mitovy izany, hoy ty tovolahy iray miseho sasa. Bibikely no nahavoan'ireny namantsika ireny fa ity kosa voninkazo tsy mihetsika sady tsy manaikitra. Mba le faso lavitra ny saina fa aza mora totoana tahaka izany. Jereo tsara ny andresako azy. Tamin'izay hono dia saika haka voninkazo anankiray teo akaikiny teo ilay tovolahy. Kinanjo vao nikitika an'ilay voninkazo izy dia nanidina avy hatrany ny vovok'ilay felam-boninkazo ka niditra tany anaty tendany. Nikohaka sady nisepitra izy ka nitsipatsipaka maty teo. Vetivety teo nisy olon-kafa indray teo akaikiny, vo tahaka azy ihany koa. Dia niany fitra tahaka izany ilay aretina ka tao anatin'ny fotoana fohy monjy dia niely tamin'ny olona marobe. Betsaka noho ireo efa maty ny bibikely tany aloha ny olona maty tamin'izay fotoana izay ka tsy tonga tany amin'ilay toerana ale. Fa ireo rehetra izay nahintandry tena sy nanaraka tsara ny torohevitry Jabirafahindrina kosa hono dia tonga soma tsara ka niaina finaritra tao amin'ilay edena vaovao. Koa aza mba manao tsinitsinina ny tenin'ny olon-dehibe sy ny olon-kely rankizy fa arao tsara ny anatra omeny. Tahaka izany koa manko ny zava-misy ankehitriny. Misy areto mifindra antsoina hoe coronavirus na Covid-19 izao. Malaky mifindra sady mamono io aretiny io ka mila mitandrina mafy sika fa tsy manao mafy loha sy be menomenina tahaka an'ireo olona sasany teo. Ilay ranon-javatra ny menilay Njaby dia tsy inona akory fa rano sy savony. Ireo voninkazo misy poizina dia ireo olona sasany mety hitondra otrika aretina ka aza mifandray tanana rehefa mifampiarahaba ary ajao ny ilanilana iray metatra. Manaovatra ny aro-tava rehefa mivoaka ny trano fa na dia tsy hitantsika maso aza ny coronavirus dia tahaka an'ireo bibikely sy voninkazo misy poizina izy ka mankarary sy mety hamono raha tsy mitandrina. Angano arirarira. Ny coalition des radios sy ny hetsika tantsorika Covid-19 dia nanolotra ho anao teo. Angano arirarira.